Nantona amin'ny finoana izahay Jesosy Kristy eto anatrehanao indray. Misaotra Tompo fa mbola nomenao ny teny indray izahay amin'ity andro ity ary mbola nomenao anjara ihany koa afaka andreny sy alala ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao izay napetraka ao amiko indray amin'ity androany ity. Fanahy masino ianao le mpampianatra tsara, ianao mpafantatra ny zavatra rehetra. Reveleo aty anatin'ny fonay tsirairay avy indray ane ny teninao amin'ity androany ity ary aoka ny teninao Jesosy io ahita tanolonaka aty anatin'ny fonay tsirairay avy. Ianao ny hanokatra ny masom-pantakarana sy ny ritsom-pandrenesana rehetra fa anay mandre izany teninao izany ary ianao ane amme anay ireo anjara sahaza anay tsirairay avy amin'ny alalan'izany teninao izany. Vonoa ny tena momba ny nofo rehetra aty anatin'ny mpitondran'ny teny sy ao anatin'izay rehetra mihaino fa aoka ianao fanahy masino no ahita toerana, ahita fitondrana amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny hitondrana ny teninao. Araka ny teninao anatin'ny Jaona 10:5 Jesosy hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izao no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba hareta ny vokatrareo mba homeny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na amin'inona na amin'inona. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahanay an'io anjara sahaza anay rehetrarehetra amin'ny alalan'ny teninao indray amin'ity androany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary hijery ny tenin'Andriamanitra itsika izay hitantsika ao amin'ny Romanina 5:12 Romanina 5:12 ny tenin'Andriamanitra izay hojerentsika. Romanina 5:12 andiminy voalohany. Mivaky toy izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemby ka tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany. Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay hasoa sy hampandroso azy. Fa Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany fa araka ny voasoratra hoe ny latsy nataony izay hinandatsahanao dia ny antra tampoka. Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika, ananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fihononana avy amin'ny soratra masina. Fa Andriamanitra ny faharetana sy ny fihononana ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy Tompontsika. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy anareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Falazaiko fa Kristy efa tonga mpanompon'ny voafora noho ny fahamarinan'Andriamanitra hahatonga ny teny fikasana tamin'ny razany mba hankalazan'ny jentilisa'Andriamanitra koa noho ny famindrampo araka ny voasoratra hoe izany no hiderako anao amin'ny jentilisa sy hankalazako ny anaranao ary hoy koa izy miravoravory jentilisa mba amin'ny olony ary koa miderahan Jehova ry jentilisa rehetra ary aoka hankalaza azy ny firenena rehetra. Ary hoy koa Isaia isy solofony Jese dia ilay hitsangana anampaka ny jentilisa, izy no hitokian'ny jentilisa. Farany eo amin'ny 13 ary Andriamanitra ny fanantenana ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Amen. Izay indray no tenin'Andriamanitra izay ampitondraina sy ho anao amin'ity androany ity eo amin'ny andininy mitondra ny ity teny ity moa izany dia natao hoe fampandrosoana ny hafa izany, ho fampandrosoana ny hafa ny taridalan'ny baiboly ho azo anao indray amin'ity androany ity. Eo amin'ny andininy voalohany sy ny andininy fahefatra, eo amin'ny andininy voalohany izy io dia miteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa itsika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy ka tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany fa aoka isika rehetra samy mitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay hasoa sy hampandroso azy. Tsy izay rehetra mahafaly ny tenantsika ihany fa izay rehetra mahafaly ny hafa ihany koa. Mitady tsika izay hampandroso ny hafa. Raha manana etaeta ianao anatin'ny fonao ao ty hampandroso ny hafa dia hampandroso azy
amin'ny fahamasinana sy hampandroso azy amin'ny fahamarinana ao anatin'izany. Fampandrosoana zany, fampandrosoana ho amin'ny fitiavana sy fifampandrosoana. Fampandrosoana ny hafa dia ianao sy ny hafa koa mifampandroso ao anatin'ilay fahamasinana sy ny fahamarinana. Inona moa ny tontolo misy ao anatin'izany dia itsika samy eo anivon'ny mpino. Ity tsy mpino hoe anareo samy eo anatin'ny trano fivavahana izay misy anao ihany, fa mpino rehetra izay kristianina mitondra ny anaran'i Jesosy Kristy, izy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy ilay ao anatin'ny fiangonanao rery ihany, fa mpino rehetra manerana Madagasikara, ny mpino rehetra manerana an'izao tontolo izao izay atao hoe kristianina ary mijoro ao amin'ny Jesosy Kristy. Zany hoe ny toe-panaraka an'Andriamanitra zany ny taridalana hitaritana ny baiboly, ny tenin'Andriamanitra ho asoanao amin'ity androany ity indray. Hoy ny teny ao anatin'ny Galatiana toko 4:9-2 hoe mifampitondrao izy izay mazefatra ary aoka izany no ahatanterahany lalan'i Kristy. Mifampitondra izay mavesatra. Zany hoe mifananatra ao anatin'ilay izy, mifananatra, mifampandroso. Tokony nisy fifananarana zany samby eo ngambany aloha toa dia hoe izao sy ianao atao anatin'ity vondrona anankiray na groupe ity na fikambanana ity no toa dia hijerentsika hoe tahaka ny ahoana ny fiarahamonina izay tokony iainantsika sy misy ao anatin'izany tenina manoloana zany tenin'Andriamanitra izany hoe tsy mitady izay asoa ny tenanao sy hafaly ny tenanao ihany fa ho an'ny hafa ihany koa, zany hoe ho an'ny ravavy hafa ihany koa. Atao anatin'izao vondrona misy antsika zao dia misy ny malemy ary misy ny sarotim-po, misy manana karazana toetra maro samihafa. Itsika tsirairay avy ao anatin'ny lalana famolavolan'i Jesosy Kristy tsika mba hahatonga tsika ao anatin'izay toetra mendrika araka an'Andriamanitra izay dia ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Dia taritiny tenin'Andriamanitra ihany koa tsika hiditra ao anatin'izay fifampitondrana izay mba ho fifampandrosoana. Rehefa mahay ho rehefa volavolain'Andriamanitra tao anatin'ity vondrony ity tsika dia ny toetra tsara izay nitezan'ny ray aman-dreny ny zanaka ao anatin'ny trano no ny miaina eny anivon'ny fiarahamonina. Izay ilay hoe rehefa ratsy fitezana tato anivon'ny ray aman-dreny ny ankizy dia ratsy koa ny fitondran-tenany eny anivon'ny fiarahamonina. Rehefa misy manko ny fitezan'ny ray aman-dreny aty anatin'ny ankohonana dia misy tsy fetezana sy ny tsy araka misy fitondran-tena hafa sy tsy mendrika ihany koa ny ataon'ny ankizy eny ivelany ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ka tsika sy ianao izao dia ao anatin'ny ankohonan'i Jesosy Kristy izay tenan' Jesosy Kristy dia miteny tenin'Andriamanitra hoe mifananara ao anatin'izany. Misy zany natao hoe mifananatra ary tokony hifananatra ao anatin'izay. Mifananatra no azontsika atao fa tsy mitsara. Mifananatra no azontsika atao fa tsy mitsara. Ohatry ny ahoana moa le hoe mifananatra dia ohatry ny ahoana moa le hoe mitsara. Ny mitsara zao dia anivon'ny Romanina toko 4:10 eo akaikiny eo ihany Romanina toko 4:10 zao dia miteny Paoly apôstôly hoe ary raiso ozy izy ny malemy finoana nefa aza mandrara azy hitsaranareo ny eritreretiny. Satria anatin'ny Romanina toko 4:10 io Paoly apôstôly dia manambara ny karazana fihinanana sy ny fisotroana. Zany hoe manoloana ny izay betsaka moa zany somary misy fotoana ity teneko foana hoe betsaka ny zavatra edin'ny mpino hevitra amina resaka hoe fihinanana ny biby madio sy ny biby maloto, ny zavatra rehetrarehetra ohatran'izany. Fa ny tenin'Andriamanitra izay napetraka tamin'ny alalan'ny Paoly apôstôly satria no ny tsindrimandry sy ny herin'ny fanahy masina izay nampiasaina tao anatin'ny Paoly apôstôly no nanoratany reto tenin'Andriamanitra reto dia manoro taridalana ho an'ny mpino izy ao anatin'izany ho asoanao hoe tsy mitsara. Ozy izy hoe ary izay mihinana dia aoka kosa tsy hitsaran'izay izay mihinana, aoka tsy hitsaran'izay tsy tsara ny mihinana ary zany tahakan'izany konkoa ny mihinana tsy mitsara ny tsy mihinana ary ny tsy mihinana tsy mitsara ny mihinana, fa na mihinana na tsy mihinana dia samy
an'Andriamanitra daholo izany rehetra izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Misy ihany koa nefany ao anatin'izany le resaka hoe zay izy le hoe aza mitsara. Misy ihany koa ny endrika fitsaratsarana zao hoe tsy fananarana mihitsy ny zavatra ohatran'izany tsy fananarana fa fandresen-dahatra ho an'ny tenanao manokana zany raha manao zavatra ohatran'izany ianao hoe mitsara ny ihany ianao ny anareo diso satria anareo mbola mihinana fa ny zavatra rehetra ngefa ny diovina sy ny zavatra ohatran'izany tsy mitsara amina olona ohatran'izany tsika satria tsy zany ny taridalana fanahy masiny raha mihinana izy dia ajaob ary ny tsy mihinana ihany koa manaja ny mihinana fa zany ny finoany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra anaty Romana 4:10 io hoe raiso ny malemy finoana ozy izy ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa ny madiso hevitra atsika dia zao ny fanjakan'ny lanitra raha nadasy raha vavy dia tsy amin'ny fisotroana na amin'ny finanana fa amin'ny toe-panahy zany ny fanjakan'ny lanitra fa tsy karazana fisotroana na karazana hoe resaka zavatra ety ivelany ao anatin'izany dia aokantsika zany tsy fampitsaratsara tsy endrika fananarana izay raha izay no hoentintsika andeha itenenana ny namantsika hafa na koa satria zany zavatra zany dia mahatonga antsika tafalatsaka foana ao anatin'ilay le toetra hoe lasa manamariteny ianao anatin'ilay izy lasa mitsangana lasa manamariteny ianao kanefa ny Jesosy Kristy tsy tian'izany fanamarina tena zany mihitsiny lasa manamariteny ianao dia lasa manadiso ny hafa ianao ao anatin'izany tsy endrika fananarana zany fa natao hoe endrika fananarana dia ao anatin'ny hoe mifananatra. Misy koa nefa ny olona rehefa tenenina amin'ny ohatrany hoe ahitsy amin'ny karazam-pahotana zay misy eo aminazy mety miteny anao ny rahavavy mety mahita izy hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra le zavatra ataonao dia mananatra anao izy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hoe ny fijangatsangana rahavavy dia tsy akasitrahan'Andriamanitra tsika ngefa ato amin'ny tompo tsy tokony efa zavatra efa nanalany Jesosy atsika ve zany tsy tokony hiverenana tsony rahavavy aza manokatra varavarana ho an'ny devoly fa raha manao an'io ianao dia singa iray devoly mahita mitady irika kely na zavatra farany mazava kely ary tsy foany eo aminao ka raha info ianao manokatra varavarana ho an'ny devoly fa fantatrao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra io raha endrika ohatran'izay ny tenenan'ny rahavavy anao endrika fananarana izay fa indraindray nefa ny olona misy tohana amin'ny zavatra ohatran'izany satria maninona miavina avopo izy mbola te hifikitra amin'ny toetra ratsy zay ananana izy mbola te hifikitra milay fahotana zay ataony izy ao anatin'izany rehetra zany hoe tsy mitovy zany raha ohatra ny hoe ny fitenenana anao raha miteny anao izy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny tenenana anao amin'ilay izy ary mitarika anao izy mba amelany zavatra ratsy fa mba hidiranao amin'ny zavatra tsara ianao nefa tafitohana amin'ilay zavatra tenenina satria ianao mety hiteny iza koa ianao ny ananananatra anahy ianao koa tohatry mananatra anahy foana ao anatin'izay tadio fa any aminao zany misy fiavina vonapo ao anatin'izany satria hoy ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny Kolosiana ny tenin'Andriamanitra zay miteny atsika ao anatin'ny Kolosiana 3:9 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianara ka mifananara ianareo mifananara misalamy sy ny firana ary mitsonikira-panahy mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra somary ataontsika entre parenthèse kely eo amin'ireo hoe mifampianara ka mifananara ianareo ary aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao anatinareo zany hoe itsika zany rehefa hifananatra na fananatra amin'ny kavavitsika dia jereo manoloana n'ilay tenin'Andriamanitra izy raha tena mangin'ny ohatry ny eto zao tsika tonga dia maka ohatra fotsiny ny toetran'ny Joaba zay raisitsika tamin'ny hariva hoe misaina aloha izy mandinika aloha izy maka fotoana izy hoe ahoana ny fomba afahako miteny amin'ny rahavavy inona ny fomba fotoana mety zay le ananantsika fifandraisana amin'Andriamanitra hoe inona ny sitraponao Andriamanitra raha mamangy anao ny tompo hoe teneno izy ary manome teny anao dia afaka miteny any rahavavy ianao ao anatin'izany mbola miteny ihany koa ny ao anatin'ny Tesaloniana ao anatin'izay zany natao hoe endrika mifananatra ao anatin'izay dingan'izay mananatra eo anivon'ny tenin'Andriamanitra zany no hitondrantsika fananarana
amin'ny rahavavy. Any Tesalonialina 5:11 zao dia mbola miteny ihany koa ny tenin'Andriamanitra hoe ao koa mifananara sy mifampatanja tahaka ny ataonareo ihany. Zany hoe avy amin'ny taridalan'ny baiboly, taridalan'ny tenin'Andriamanitra mihitsy ireo hoe mifananara izao sy anao. Zay le mahankonana ray atsika, ka aiza mora tafotoana rehefa mananatra anao ny rahavavy, aza mora tafotoana raha tena hoe fananarana tokoa ny ataony anao, ary ianao nefa matsapa fa tena tsy mety marina ny zavatra ataonao, tena tsy izy marina zavatra ataonao, nefa ianao tafotoana amin'ilay zavatra ataony, ianao koa ohatry ny tao mananananatra na foana, atao miteniteny na foana, matafotoana anangy izy zavatra teneninao zany, aza mora tafotoana. Ary ahoziny tenin'ny baiboly hoe aza malaky miteny ozy izy, satria tsika mantsy tia malaky miteny loatra ny vavantsika, dia rehefa tia malaky miteny dia mora mamaly, satria zany ny fihetsiky ny olona mora tezitra. Raha fa misy anankiray zao miteny zavatra anazy, dia natohana anazy nyteny iny, dia tonga dia mamaly koa ilay anankiray, mamaly koa ilay anankiray, dia lasa rafitra ady ilay zavatra anankiroa, lasa misy fisintomana zany. Rehefa menjana ny tady ozy ny tenin'ny malagasy dia tapaka ry izy rehefa menjana, fa mila mandinika aloha tsika. Jereo ige i Absaloma raha naniraka amin'ny mpanompony tany amin'ny Joaba, dia tsy namaly aloha Joaba, tsy namaly tsy tonga dia nandeha tany amin'ny David Joaba hiteny amin'ny Davida hoe fa maninona ny momba ny Absaloma zany. Dia rehefa tsy namaly Joaba, verina ny mpanompony Absaloma, dia mbola dia tezitra Absaloma zany satria tsy namaly Joaba tao anaty lisy, dia naniraka amin'ny mpanompony izy andeha hisotasota amin'ny fananany Joaba tao anatin'izay. Zay le hoe tsy tonga dia immediately ianao dia tonga dia manantona an'ilay olona dia hiteny, fa mila mandinika, mila fisainana. Hoy ny teny malagasy hoe avady-badio mipito ny lela, zay vao miteny. Zavatra maly zao ohatran'izany ihany koa, tena isaorako ny tompo fa manintsy anazy ny tenin'Andriamanitra zany. Nisy teny somary nataoko tamin'ny neniko izay ho maly, dia natsapa mihitsy satria izay ny teny nataony hoe ozy izy hoe avady-badio mipito ny lela ozy izy vao miteny. Marina loatra izay tenin'izay. Somary nisy teny nataony ihany koa nanafotoana ana, fa tsy nivaliko tsony izy tao anatin'ilay izy, satria raha maly anazy dia lasa vao maiko tohana ny fony ao anatin'ilay izy. Zay le hoe mila mandinika ianao aloha, rehefa nandinika tena ny nataoko tokoa tsy nety tao anatin'ilay izy, satria za tsy nanady ato fa tonga dia niteny ny zavatra misy. Zay le hoe mila mandinika aloha ianao vao miteny ao anatin'izay. Fantaridala amin'ny baiboly mihitsy ny fampananarantsika fa tsika dia ankonana ato amin'ny Jesosy Kristy. Amen. Izay tia ampandroso ny hafa dia zao ihany koa, rehefa tianao ny ampandroso ny hafa dia tadio, raha zavatra tsy tianao atao amin'ny tenanao aza atao amin'ny hafa ihany koa. Hoy ny teny ao anatin'ny baiboly Matthieu 7:7, Matthieu 7:7 andininy faharoambe folo, zay vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ao Matthieu 7:7 andininy faharoambe folo. Matthieu 7:7 andininy faharoambe folo dia hoy ny tenin'Andriamanitra koa amin'izany, na inona tianareo atao ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny kosa tahaka izany, fa izany no lalana sy ny mpaminany. Raha misy zavatra tsy tianao atao amin'ny tenanao, raha ohatra ny te hampandroso ny rahavavy ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, dia izay zavatra tsy tianao ataonao amin'ny tenanao aza ataonao aminazy. Ohatra zao, ianao tsy tianao mihitsy ny resadresahan'ny olona nambadimbadika any, donc zany ianao aiza miresadresak'olona koa aty ambadika aty, satria izay zavatra tsy tianao atao amin'ny tenanao dia aza atao amin'ny rahavavy ihany koa. Le resaka kiresadresaka, le resaka fifosafosana tsy tianao ataonao amin'ny tenanao zany dia aza ataonao amin'ny rahavavy ihany koa. Fa endrika tahaka an'izany raha tianao androso ny hafa dia aza manao izay zavatra tsy mety, aza manao izay zavatra tsy tianao ataonao amin'ny tenanao dia tsy ataonao amin'ny hafa koa le izy raha tianao androso iny anankiray iny. Zay koa ny endrika karazany hoe ampandrosoana, fifampandrosoana sy ho fampandrosoanao ny hafa ao anatin'izay fahamasinana sy ny fahamarinana izay. Eo mandray tentsika ao anatin'ny Romanina 5, Romanina 15 sy eo amin'ny andininy 5 sy ny 7 hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ane ozy izy ampiraiky hevitra anareo araka ny Kristy mba
Kristy Jesosy mba ho saina iray vava iray ianareo mankalazana Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'ny Kristy ianareo koa ho voninahitran'Andriamanitra. Zay ny tena Andriamanitra hoe miraisa saina ianareo. Zay zany le fifampandrosoana. Misy firaisan-tsaina ao anatin'izay misy fifandraisana ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny Jaona 13:34 hoe didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo. Taridalan'ny tenin'Andriamanitra, taridalan'ny Baiboly, mba hifankatiavantsika. Endriky ny fifankatiavana daholo zany ampandrosony tenan'ny Kristy ny ao anatin'ny fifampitondràna, fifampandrosoana, fananarana ao anatin'izany rehetrarehetra zany amin'ny alalan'ny fitiavana. Didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany. Izy namono araka ny tenin'Andriamanitra teo io hoe ampiray hevitra anareo izy dia miraisa saina ianareo. Inona moa mampiray antsika sy ianao? Tsy hahatanteraka an'izany fitiavana izany mihitsy izao sy ianao raha tsy ato amin'i Jesosy Kristy. Raha tsy eo Jesosy Kristy fifandraisana, Jesosy Kristy no ivo mpifandraisany izao sy ianao. Jesosy Kristy no ivo mpifandraisany izao sy ianao ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Raha tsy eo mihitsy zany Jesosy Kristy tsy misy fifandraisana, tsy ahay hatanteraka an'izany hoe fitiavana ny hafa zany ianao, fitiavana ny ranadahy, fitiavana ny ravavy, tsy hatanteraka an'izany mihitsy ianao raha tsy Jesosy Kristy aloha ny apetraka ao ivony eo amin'ny fiainanao. Ary inona moa zany ivony eo amin'ny Jesosy Kristy zany? Ny fifandraisanao aloha voalohany indrindra amin'ny Jesosy Kristy. Ny fifandraisanao aloha voalohany indrindra amin'ny Jesosy Kristy. Rehefa tafiditra ao anatin'ny fiainanao Jesosy Kristy ka mitombo amin'ny fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy ianao dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Lay fitiavana tanteraka. Iza moa le fitiavana tanteraka? Andriamanitra dia fitiavana. Jesosy Kristy le fitiavana izay nampidinina tao anatinao. Izy le nitondra an'le herin'ny fahasoavana nampidinina tao anatinao. Jesosy Kristy le ivony mpifandraisana ny tsika pindro samy tsika rahavavy. Raha tsy eo mihitsy zany aloha ny fifandraisanao amin'ny Jesosy Kristy voalohany indrindra, tsy ahay hitia ny rahavavy ianao, tsy ahay hampandroso ny rahavavy ianao anatin'izany.